Fa miarabantsika amin'ny anaran'i Jesosy Kristy ry avana nahatratra ny sakafom-panahiny alatsinainy fa fito amby roapolo ny volana avrily enina amby roapolo sy roa arivo. Mbola ao anatin'ny lohahevitra hoe mpandresy ny tompo hivavaka isika. Andriamanitra rainay misaotra anao izay fa Andriamanitra be fitiavana, be famindrampo, maharo-po aminay ianao. Misaotra ny amin'ny herinandro vaovao, misaotra ny amin'izao fotoana izao ahafahana indray mihaino ny teninao ato anatin'ny sakafom-panahy. Fa ny teninao tokoa dia efa nilo ny tongotra sy fanazavana ny lalànay. Dia tario amin'ny alalan'ny fanahinao masina ry izahay ahafahanay manana lalana mazava amin'ny alalan'ny fahafantaranay ny sitraponao. Dia misaotra ray amin'ny anaran'i Jesosy ny anaovanay mivavaka. Amen. Amen. Mpanjaka faharoa toko fahatelo amby roapolo ny andiny voalohany ka hatramin'ny fahavalo. Mpanjaka faharoa toko fahatelo amby roapolo ny andiny voalohany ka hatramin'ny fahavalo. Mivaky toy izao amin'ny anaran'i Jesosy. Ary na ny rano mpanjaka ka dia vory tany aminy no olon'i Joda sy Jerosalema rehetra. Dia niakatra ao an-tranon'i Jehovah ny mpanjaka ary nanaraka azy ny lehilahy rehetra amin'ny Joda sy ny mponina rehetra tany Jerosalema mba hampisorona sy mpaminany ary ny vahoaka rehetra na kely na lehibe. Ary novakiany teo anatrehany ny teny rehetra tamin'ny boky ny fanekena izay hita tao an-tranon'i Jehovah. Ary ny mpanjaka nitsangana teo amin'ny fitoeran'andriana dia nanao fanekena teo anatrehan'i Jehovah hanaraka azy sy hitandrina ny lalàny sy ny teny vavolombelony ary ny didiny amin'ny fony rehetra sy ny fanahiny rehetra. Ankatoy ny tenin'ny fanekena sy izay voasoratra ao amin'izany boky izany. Ary ny vahoaka rehetra koa dia mba nanaiky ny fanekena. Ary ny mpanjaka nandidy an'ilo mpisorona be sy ireo mpisorona manarakaraka ary ny mpiandry varavarana hamoaka ny fanaka rehetra izay natao amin'ny Bala sy Astarta ary ho an'izay rehetra eny amin'ny lanitra hiala amin'ny tempolin'i Jehovah. Ka nodorany tany ivelan'i Jerosalema teny amin'ny amoron'i Kidrona ireny ary nentiny ho an'i Betela ny vovony. Ary natsahany koa ny mpisorona amin'ny Andriamanitra izy izay notendren'ny mpanjakan'i Joda handoro didin-kazo manitra eny amin'ny fitoerana avo tany amin'ny tanànan'i Joda sy tamin'ny manodidina ny Jerosalema sy izay nandoro didin-kazo manitra koa ho an'ny Bala dia ny masoandro ary ho an'ny volana sy ny kintana ny zodiaka ary ho an'izay rehetra eny amin'ny lanitra. Ary ny Asera navoaka ny hiala amin'ny tranon'i Jehovah ho an'ny ivelan'i Jerosalema ao amin'ny lohasan-drika Kidrona. Ary nodorany tao io ka notorotoroiny vovoka ary ny vovony nafafy teny ambonin'ny fahasambahoaka. Ary noravany ny tranon'ny olona nanolo tena hijangajanga ho fanompoan-tsampy izay teo amin'ny tranon'i Jehovah dia ireo nanenoma ny vehivavy lahy ho an'ny Astarta. Ary napaka mpisorona rehetra avy tamin'ny tanànan'i Joda izy dia nolotoiny ny fitoerana avo izay nandoro mpisorona didin-kazo manitra hatrany Geba ka hatrany Beeriseba ary noravany ny fitoerana avo tao akaikin'ny vavahady dia ilay teo anoloan'ny vavahadin'i Josoa komandin'ny tanàna sy ilay teo ankavia raha miditra amin'ny vavahadin'ny tanàna. Amen. Ray masonao manahosinana ny fahamarinana ny teninao ny fahamarinana. Amen. Dia manantitra hatrany ry havana malala rehetra amin'ny tompo ny fiarabanantsika tsirairay avy mahatratra izao sakafom-panahiny izao. Eo aminao any ny fiadanany. Ho aminao ihany koa. Amen. Amen. Ry havana malala rehetra amin'ny tompo ity mpanjaka faharoa toko fahatelo amby roapolo ity dia tamin'ny andron'ny Josia mpanjaka moa zany no nitrangany izao ary tena hoe fanadiovana lehibe, fanavaozana lehibe natao zany teo amin'ny tantaran'ny zanak'Israely. Dia andihany eo jerentsika leo amin'ny andininy fahatelo ao hoe toy izao nivaky nyzany manko amin'ny anaran'i Jesosy. Ary ny mpanjaka nitsangana teo amin'ny fitoeran'Andriana dia nanao fanekena teo anatrehan'i Jehovah hanaraka azy sy hitandrina ny lalàny sy ny teny vavolombelony ary ny didiny amin'ny fony rehetra sy ny fanahiny rehetra hankatoy ny tenin'ny fanekena sy izay voasoratra ao amin'ny boky izany ary ny vahoaka rehetra koa mba nanaiky ny fanekena. Zany rehefa na tena zava-dehibe
teo amin'ny vahoaka n'Israely ny zavatra nataony Josia mpanjaka. Satria nahoana? Tena nitsangana teo amin'ny fitoeran'Andriana izy, dia nanao fanekena teo anatrehan'i Jehova, teo anatrehan'ny olona rehetrarehetra, ny zanak'Israely rehetra, na ny Jerosalema na ny Joda, fa hanaraka an' Jehova, hitandrina ny lalànany sy ny teny vavolombelony sy ny didiny amin'ny fony rehetra sy ny fanahiny rehetra. Tena nanaiky Josoa ny anaraka an'izay lazainy tenin'Andriamanitra. Ny ato tena hoe hanaraka an' Jehova. Le hanaraka an' Jehova eto dia tena entina ilazana mihitsy ny hoe Jehova ny eo aloha, izy ao aoriana, izay lazainy Jehova no tanterahana. Tsy misy nyresaka mihitsy hoe izany no tenenao andraso aloha fa mbola tsy maintsy dinihana kely zany raha mety aminay na tsy mety aminay. Tsy nanao an'izany Josoa. Ary mbola vakitsika rehefa avy eo moa, jerentsika rehefa avy eo inona ny vokatra nataony. Fa izy dia nanaraka an' Jehova, hitandrina ny lalàny. Ny lalàny Jehova ry havana dia tena efa nampianarina tamin'ny andron'ny Mosesy, dia tena nasaina mihitsy ny zanak'Israely hametraka ny lalàny Jehova, ny didin'Andriamanitra eo amin'ny andrina, eo amin'ny sandry, eo amin'ny kibo, eny amin'ny tongotra, eny amin'ny vatana rehetrarehetra eny, mba misy didin'Andriamanitra eo. Ka voakasika anao fotsiny le zavatra, efa mahatsiaro ianao hoe misy didin'Andriamanitra mila tandremako zany. Mampatsiaro zany rehetrarehetra zany ry havana ny amin'ny hoe fanarahantsika an'Andriamanitra, ny hoe hitandrina ny lalànany, dia mijery ny fiainany zanak'Israely tsika. Dia mampanontany tena mba firy amintsika moa zany no sahy manao an'ireny t-shirt misy sarina hazo fijaliana, misy soratra tenin'Andriamanitra. Fa misy ny amintsika tonga dia le hoe ACDC ny soratra amin'ny akanjony. Misy ny amintsika sarina karandony atao eo any amin'ny akanjony. Iza tokoa no arahanao? Jehova ve sa ireny karandosy sy ny ACDC ireny? Jerevy manomboka izao ry havana ny akanjo anaovana, satria mireflete zany ny zavatra izay ataonao sy ny arahanao. Raha miresaka ny ato amin'ny soratra masinato le amin'ilay 17 foana ny jerentsika, le hoe teny vavolombelona. Rehefa miresaka tsika hoe teny vavolombelona dia hoe teny manambara pahabe maso zany, fa tsy hoe an-tsaina fotsiny ihany. Teny vavolombelona zany hoe tena miteny ianao, ary zavatra tenenao tena zavatra marina sy arahanao mihitsy. Dia rehefa miresaka an'izany dia mampatsiahy antsika ny fanekam-pinoana, araka ny tenin'i Jaona mpanao batisa, araka ny teny Natanaely, araka ny teny nataon'ny Andre, araka ny teny nataon'ny Tomasy, araka ny teny isaorantsika an'Andriamanitra ny amin'ny fisiany ireny. Ary reny ihany koa nefa dia mampatsiahy ao anatintsika ny mba asa itsika mijoro tahaka an'ireny, miteny tahaka an'ireny. Le teny vavolombelona zany dia ianao mihitsy ny aloha ny vavolombelona voalohany, manambara, manao fanekena eo mason'ny olona. Ary izay no nataon'i Josoa. Inona ny vokatrizay? Zay le niteneniko teo. Ny vokatrizay dia nandidy ny mpanjaka. Josia mpanjaka zany dia nandidy ny hilika mpisorona be, ny mpisorona manarakaraka azy, ny mpiandry vavahady, mba hamoaka ny fanaka esorita daholo ireo fanompo-tsampy ireo. Ny fiainantsika koa ry havana dia tahaka an'izany. Ianao rehefa manapa-kevitra ny anaraka an' Jehovah Andriamanitra, hankatony teniny, hankatony didiny sy ny fitsipikany, esory daholo izay tsy mifanaraka amin'izany, alaviro aminao daholo izay tsy mifanaraka amin'izany. Ny ato izao tena niteneny mihitsy ny natsangany ireo mpisorona any amin'Andriamanitra hafa, ny amin'ireo astarta sy ny bala sy ny mivavaka amin'ny masoandro sy ny volana sy ny kintana sy ny amin'ireo zodiaka, natsahatra daholo zany. Ny tena ho lazaina dia izao: rehefa miteny ianao, manao fanekena amin'Andriamanitra ianao,
asivy fihetsika, asivy vokany amin'ny fiainana andavanandronao. Fa tsy hoe miteny ianao za de anaraka any Jehovahandriamanitra manomboka izao nefa rapitso ianao andeha hangalatra koa. Rehefa zany no ataonao tsisy dikan'ilay teny vavolombelona, tsisy dikan'ilay teny fanekena nataonao teo anatrehan'Andriamanitra. Raha tena kristianina renao, arao ny didin'i Jehova, manaraha azy de ekeo izay fanekena nataonao teo anatrehan'Andriamanitra. Tapitra tain'Andriamanitra daholo. Mivavaka tsika. Saotra tompony amin'ny hafatra tamin'ity anio ity fa maniraka anay ianao hanadio ny fiainanay hanala izay rehetra tsy araka ny sitraponao, izay rehetra mety hoe ataonay sampy eo amin'ny fiainanay manontolo satria manko izay dia manaiky amin'ny molotra anay fa tianao izahay kristianina, izahay mino anao izahay nefa ny fiainanay sy zavatra ataonay dia mifanohatra amin'izany fonanay aminao izany tompo fa amin'ity anio ity izay dia vonona dia mangataka hatrany fitarian'ny fanainao masina satria raha ny herin'ny tenanay dia tsy havita izany fa ianao no angatahanay, ameanay ny hery rehetra ary hitari-dalana anay hatrany mba ho vavandray ny fiainanay manomboka n'ity anio ity, hanananay hery, hanala izay rehetra ratsy, tsy araka ny sitraponay amin'ny fiainanay. Dia misaotra iray fa amin'ny anaran'i Jesoa ny anaovanay ny vavaka. Amen. Amen. Eny ary avana dia misaotra an'Andriamanitra tsika na ny fahatanterahany izay fotoana izay dia mirary soa antsika rehetra samy tain'Andriamanitra indray.